fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany, ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina, ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 4:4. Andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mananrakizay. Dia ampifaliana indray amin'ity ora ity no androsoana tokatrantsika anoizana n'izao fandraharana izao, dia ny fandraharana fanazavana zava-miafina totosain'ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay. Miarabanao izay mpanaraka tsy tapaka n'ity fandraharana eto amin'ny fahitalavitra ity izahay, ary manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny avo indrindra hitoetra ao anatin'ny tokatranao. Manasanao ihany koa izahay anaraka tsy tapaka n'ity fandraharana ity satria mifampitohy ny fanazavana entina eto isaky ny zoma, ny sabotsy, ny alahady no afahanao manaraka an'izany eto amin'ny fahitalavitra. Androany dia ny fanazavana amin'ny boky Enoka ho toyana reny efa nojerenao farany ireny no azavaitsika ka atao amin'ny Enoka 5:12 no novakina omaly sy nazavaina. Maro aminareo no mametraka fanontaniana hoe fa aiza ao anatin'ny baiboly izany boky Enoka izany, de mety tsy naharaka hatramin'ny voalohan'ny fanazavana angamba ianao. Sy fanaovakiko teto ny sasiteny ao amin'ny boky Enoka izay manazava sy mitantara amintsika ny fomba na ny sorana ny boky Enoka tsy ho isan'ny baiboly intsony. Nitambatra tamin'ny baiboly fampiasan'ny mpaminany sy nampiasain'ny zanak'Israely sy nampiasain'ny apôstôly tamin'ny taonjato voalohany ny boky Enoka, fa tamin'ny taonjato fahatelo vao namoaka lalàna ny rain'ny eglizy romanina anafoanana ny boky Enoka. Ny antony nanafoanany zareo boky Enoka dia satria manelingelina ny fivavahana izay najoron'ny romanina ny fisian'ny boky Enoka. Ao anatin'ny boky Enoka mantsy no mitantara ny momba an'ireo anjely nidina teto an-tany nanambady zanakavavin'ny olona sy mitantara ny fivavahana izay natsangan'ireo anjely ireo, dia io fivavahana lovain'izao tontolo zao io izany. Ny fivavahana lovain'izao tontolo zao sy arahantsika vahoaka malagasy de fivavahana natsangan'ny firenena romanina sy ny fanjakana romanina. Ry zareo teo anivon'ny fanjakana romanina zay ny fean'izao tontolo zao nandritra ny arivo taona mahery no nanangana n'io fivavahana izay arahantsika io. Zany hoe ny anarana zay tononitsika zany io hoe Jesosy na Jesoa na Zezo, izy daholo zany fiantsonan'io daholo, na Ezus na Jusasy na Jesosy de samy fiantsonan'io. Ka io fivavahana io dia nolovain'ny fanjakana romanina avy amin'ilay fivavahana natsangan'ireo anjely nidina teto tany nanambady ny zanakavavin'ny olona. Rehefa nifona tamin'ny avindrindra reo anjely reo ka tsy nahazo famelan-keloka intsony sady tsy afaka niverina tany amin'ny finanana voatokana tany an-danitra intsony, de nanangana fivavahana ho azy reo teto ambonin'ny tany ry zareo dia io anaran'izay io no nantsoina sy nandoliana tamin'ny fotoana rehetra izay nisiny ny fivavahana natsangan'ireny anjely ireny. Ka ny fomba fanonana azy fotsiny no miovaova araka ny fitenim-pirenena samihafa, fa ny fototra na ny loharano ny avian'io fivavahana io dia avy amin'ilay fivavahana nolovaina tamin'ny fivavahana izay natsangan'ireo anjely tonga teto ambonin'ny tany nanambady ny zanakavavin'ny olona ireo. Miresaka ny ampahany momba n'izany fivavahana natsangan'ny anjely teto ambonin'ny tany izany ny ao anatin'ny boky Enoka. Ka raha vao napetraka tao anatin'ny baiboly ny boky Enoka dia voaelingelina tanteraka io fivavahana najoron'ny romanina io. Izany no antony nanafoanandry zareo ny boky Enoka, kanefa hoy ny tenin'ny mpamonjy hoe tsy misy miafin'izay tsy iseho na takon'izay tsy ho hita. Raha mbola famarinana avy amin'ny avo indrindra sy najorona sainy ainan'ny olombelona zany no misy mandrava
de tsy maintsy mbola isy anangana zany famarinana zany araka ny teny voasoratra ao amin'ny Daniela toko 12:7 manao hoe izay mamerina ny maro amin'ny famarinana dia ho tahaka ny kitana mandrakizay dory. Ka ny boky ny Enoka dia milaza famarinana maro be, mitory ny famarinan'ny avondrindra, mampianatra famarinana tsika zanak'olombelona ny ao anatin'ny boky ny Enoka, ary mampafantatra ihany koa ny didim-pitsarana zay nampiary ny avondrindra tamin'ireo anjely nandao ny fonenany sy nidina teto ambonin'ny tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona. Ampafantarina ao anatin'ny boky ny Enoka zany zavatra izany, ka famarinana tokony ho ajorony zay mampijoro ny famarinana ny ao anatin'ny boky ny Enoka. Fa zareo teo anivon'ny finoana Romanina no nanalany zany boky ny Enoka izany, ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay izay najoro ny avondrindra ampijoro ny famarinana sy amerina ny famarinana eo amin'ny toerany dia manana an'izany boky ny Enoka izany eto am-pelantanana, manana izahay na nidika teny vahiny na nidika teny malagasy efa nadikanay ho amin'ny teny malagasy moa izy io de eto am-pelantananay fikambanana izany, ka izany no ahafahanay mitondra an'izao fanazavana izao. Ka ny Enoka toko 5:10 izao no mbola angalako fanazavana fa misy zavatra tiana apetraka tsara sy azavaina amintsika mahakasika ny fanaza mipetraka ao anatin'ny vatatsika, satria raha vao tsy fantatra mazava tsara hoe manao ahoana ny toe-panahan'ny avondrindra ary manao ahoana ny toe-panahan'ilay ratsy dia mety ho very ho any amin'ny faharimrehatra sy ny solofary ianao. Fa ao anatin'ny vatatsika io araka ny ambarako sy ampitaiko matetika eto dia misy fanahy mipetraka, ka tsy voatery hoe fanahan'ny avondrindra na fanahy tsara avokoa ny ao anatin'ny vatatsika, fa izay toetranao miseho eo aminao no fanahy mipetraka ao anatinao. Tsara fanahy ianao de ozy ny olona hoe tsara toetra, ratsy fanahy ianao de ozy ny olona hoe ratsy toetra. Miankina am'izay toetranao zany ny fanahy ao anatinao. Ka hovakina ny Enoka toko 10 tonga de ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 10 no hovakiko, satria efa novakina tamin'ny fanjavana farany iny ny andininy iray manontolo. Izao no teny voasoratra eo: ankehitriny ireo rapeto izay vidin'ny fivarotana ny fanasin'ny nofo de tonga fanahy ratsy mamen'ny tany, ary ny fonenan'ireo dia hoeny amin'ny tany. Iteraka fanahy ratsy ihany koa izy ireo avy amin'ny ampahany amin'ny tena lanitra ao aminy, satria avy amin'ireo mpiambina masina no fiaviany, de ho tonga fanahy ratsy eny amin'ny tany izy ireo ka antsoina hoe fanahy faharatsiana. Ny lanitra no fonenan'ny fanahy tsara, fa ny tany kosa no fonenan'ny fanahy izay nateraka teto an-tany. Ny fanahandreo rapeto dia toy ny rahona izay tondra loza isan-karazany, ady sy arety mandringana ary ny tsy fisikanina eto an-tany. Enoy tsara, ny fanahandreo rapeto dia toy ny rahona izay tondra loza isan-karazany, ady sy arety mandringana ary ny tsy fisikanina eto an-tany. Tsy hinana na isotro izy ireo ary tsy ho hita maso, fa hiditra ao anatin'ny lasiny vavy ireo, satria mbola velona amin'ny andro fandravana sy ny fandringanana. Enoy tsara, ny fanahan'ireo rapeto izay taranak'ireo anjely nidina teto tany nanambady zanakavavin'ny olona, ny fanahan'ireo rapeto ireo rehefa maty ny taranak'olombelona rehetra tamin'ny safodrano, de tsy maty ny fanahan'ireo rapeto ireo fa miditra ao anatin'ny vatany lasiny vavy. Rehefa niteraka ny taranak'i Noa, ireo zanak'i Noa zany rehefa niteraka ny taranaka ny fandimby hatramintsika izao taranaka avy amin'izany taranak'i Noa zany, rehefa niteraka indray ireo taranak'i Noa ireo de niditra tao anatin'ny vatan'le lasiny vehivavy ny fanahy izay an'ilay rapeto taranak'ilay anjely. De ny asan'ireo fanahy ireo dia mitondra loza isan-karazany, mitondra ady sy arety mandringana. Ireo karazana ady pirenena sy ady mpanjakana sy asan-jolahy, asan-dahalo, asana tsy fandripahalemana isan-karazany, ny arety mandringana isan-karazany, ny mosary sy ny tsy fisikanina isan-karazany dia ireo fanahy ireo no mitondra an'izany sy mametraka an'izany eto ambonin'ny tany. Misy fiatraikany ao amin'ny tokantranonao ny asan'ireo fanahy ireo, satria rehefa tonga ao aminao zany tsy fisikanina zany de hijaly ianao, rehefa tonga ao aminao zany ady sy arety mandringana zany de mijaly ianao. Ny fohibena ny loharano mitondra lay loza sy ireo karazana olana ireo dia avy amin'ny reto fanahy ireto. Tsy mihinan-kanina ireo fanahy ireo
tsy misotro reo fanareo, tsy maty tao anatin'ny safodrano reo fanareo, fa miditra ao anatin'ny vatan'ny lehilahy sy ny vatan'ny vehivavy. Efa nazavaiko teto sy efa novakiko teto fa nisy tamin'ireo anjely nidina teto ambonin'ny tany sy nanambady ny zanakavavin'ny olona ary niteraka rapeto, nisy tamin'ireo nampianatra ny olona amsavy, ary nisy tamin'ny sasany tamin'ireo ndray nampianatra ny olona anala famosaviny, nisy tamin'ireo nampianatra ny olona iantso fanahy, ary nisy tamin'ireo nampianatra ny olona anala fanahy izay mipetraka ao anatin'ny olona, nisy tamin'ireo nampianatra ny olona ny fomba filalaovana tapakazo sy ny fanafody ratsy isan-karazany, de nisy tamin'ireo ndray manala ody ratsy isan-karazany, nisy tamin'ireo manao famantarana sy fahagagana tahaka an'ireny any am-piangonany reny, dia nisy tamin'ireo ndray miantso fanahy amelezana olona amin'ny alalan'ny resaka ery tsy tamaso fotsiny. Izany fanahy mitondra n'izany zavatra rehetra izany no azavaiko aminao hoe tsy maty fa miditra ao anatin'ny vatan'ny lehilahy sy ny vehivavy. Azazel dia nampianatra ny olona andika ny didiny ny avo indrindra, zany hoe akoatran'ireo famosavina sy fiainana vetaveta isan-karazany zay nampidirin'ireo sy nampianarin'ireo zanak'olombelona, dia Azazel ihany koa de nampianatra ny olona ifamono, nampianatra ny olona andika ny didiny ny avo indrindra sy anohatra ny avo indrindra. Izany no natonga lay osy izay anatambesarina ny fahotana sy ny heloko ny zanak'Israely dia alefa anenefitra ho an'ny Azazel. Efa nazavaiko teto amin'le Levitiko toko 2 manomboka amin'ny andeniny 9 ka hatrany amin'ny andeniny 20 any isika no mahita an'izany fomba mpivavahana aterina ho an'ny Azazel izany, na le osy aterina ho an'ny Azazel izay nametrahana ny fahotan'ny zanak'Israely. Zany hoe ny antony natonga ny fahotana teto ambonin'ny tany dia avy amin'ireo anjely ireo sy ny fanahy izay nampidiriny tao anatin'ny zanak'olombelona, satria voalaza amin'ny Genesis toko 9:7 fa rehefa nanambady ny zanakavavin'ny olona reo anjely ireo ka niterahany de niala tao anatin'ny olombelona no foron'ny avondrindra ny fanahy fototra na ny fanahy voajanahary napetraky ny avondrindra tao, fa dia lasa ny fanahin'ireo anjely ireo no nipetraka tao. Ny taranany na nofony efa taranak'anjely, ny fanahy tao anaty ihany koa zany fanahin'anjely. Azamba ataon'olona zany hoe anjely latsaka tany zany fa devoly zany anjely latsaka tany zany, fa tsy hoe zavatra tsara akory ny anjely latsaka tany, fa devoly mitondra zava-doza teto ambonin'ny tany ny anjely latsaka tany. Ka mbola manaranaka mandrak'androany ireo fanahy reo, rehefa miteraka ny olona iray dia ilay fanahy tao anatin'ny rainy sy ny reniny ihany no miampita any amin'ny zanany. De tahak'izay hatrany hatrany no zava-misy eo amin'izay fanahy lovaina izay. De ny zavatra nataon'ny avondrindra navotana antsika taranak'olombelona mba tsy ho feheziny io fanahy ratsy io intsony dia ny nanarahany zanany latokana hoeto ambonin'ny tany, satria izao tontolo zao de zanaky ny devoly avokoa. Andrefaka itsika ato amin'ny Jaona toko 9 aloha anaporofonany zany hoe izao tontolo zao na ny jiosy na jentilisa de zanaky ny devoly avokoa. Jaona toko 9 de manomboka eto amin'ny andeniny 7:30 sy ny manaraka toy izao ny vaky ny teny amin'ny baiboly dika teny FFPM. De namaly ireo ka nanao tamin'ny mpamonjy hoe Abrahama no rainay. Hoy ny mpamonjy tamin'ireo, raha zanaky Abrahama ianareo de ny asan'ny Abrahama no ataonareo, fa ankehitriny ianareo mitady hamono izay lehilahy nilazany marina taminareo, de zay rehetra reko tamin'ny avondrindra tsy mba nanao an'izany Abrahama. Ianareo manao ny asan'ny rainareo. Hoy ireo jiosy reo taminy, tsy mba teraka avy tamin'ny fijangajangana izahay, iray ray izahay de ny avondrindra ihany. Hoy ny mpamonjy taminy, raha ny avondrindra ny rainareo de ho ty ahy ianareo satria avy taminy no ny aviko sy nankanesako aty, fa izao tsy tonga ho ahy fa izy no nanirakay. Nahoana ny tsy azonareo ny teniko, satria tsy mahay miaino ny teniko ianareo avy amin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy de mpamon'olona trany am-piandohana ary tsy nitoetra tamin'ny marina izy satria tsy nisy marina ao aminy. Raha mandainga izy de ny azy ny olazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga. Zany hoe jiosy
fariseo sy mpanoradalàna no nyresaka tamin'ny mpamonjy teto amin'ity resaka ity, ary nambaran'ny mpamonjy tamin'ireo jiosy reo hoe nareo ne zanaky ny devoly nandany jiosy rairay izay ozy ny avondrindra ny rainay, ary zay ozy taranaky abrahama zahay. De ozy ny mpamonjy hoe raha taranaky abrahama tokoa nareo de nanao ny asan'ny abrahama, zany laza marina aminareo mpamonjy nefa tadavinareo vonono, nareo sy taranaky abrahama fa taranaky ny devoly no rainareo. Tsy azonyreto fariseo sy mpanoradalàna reto mihitsy ny tiany mpamonjy ho tenenina, fa ny fariseo sy ny mpanoradalàna nieritreritra hoe raha iara-nofo ty teneniny mpamonjy hoe dadan'reto fariseo sy mpanoradalàna reto. Ny mpamonjy nefa tsy nanony ray ara-nofo ao anatin'izany teny zany, fa ilay niteraka ny zareo ara-panahy, ilay fanahy ao anatin'ny fariseo sy ny mpanoradalàna no ambaran'ny mpamonjy hoe fanahin'ny devoly, ny devoly no rainareo. Lay devoly de mpamon'olona trany am-piandohana, manambara lay nidinan'ny anjely nanambadiny zanakavavin'ny olona sy ny taranany ene ny mpamonjy hoe taranak'ireo anjely reo avokoa na jiosy na jentilisa. Ny alalana hoe taranak'ireo anjely reo ny olona de ny fanahy ao anatiny. Raha mbola misy fanahy maloto ao anatinao, tsy mifanaraka amin'ny fanahin'ny avondrindra, raha mbola misy fanahy tia mamono olona, tia mamono ny rahalahinao, tia mitsiritra, tia mijangajanga, tia mangalatra, tia mandainga, tia misoloky, tia manambaka, tia mamosavy, tia manendrikendrika, raha mbola misy izany karazana fanahy zany ao anatinao de zanaky ny devoly ianao. Ny devoly de mpandainga trany am-piandohana, mpamon'olona trany am-piandohana, tsy mitoetra tamin'ny marina trany am-piandohana, ny alany ny fonenan'ny famarinana sy ny fonenana voatokana tany an-danitra, de nidina teto ambonin'ny tany izy nanambady zanakavavin'ny orona. Rehefa maty lay nofona lay vatana nipetrahany, de nifindra tao amin'ny taranaka tatio arina sy ny ampita mifampita trany ireo fanahan-devoly ireo, ka mandiny teny ianao mijery an'ity fandaharana ity, ndrao mba misy fanahan-devoly ao anatinao, jereo nitoetranao, aza izany jerenao naneo akaikinao, fa nitoetranao jereo vo nitoetranao, fa miankina am'izay fanahy ao anatinao ny toetranao. Raha mbola mampahory vady ianao, raha mamilavy ianao, raha mbola misy fiainana maro be mifanohatra amin'ny sitrapon'ny avondrindra ny ataonao de tsy fanahan'ny avondrindra ny ao anatinao. Ny fanahan'ny avondrindra de madio, ny fanahan'ny avondrindra mitandrina ny didiny, ny fanahan'ny avondrindra manonona ny anaran'ny avondrindra satria zanany ianao, ny fanahan'ny avondrindra mitandrina an'ireo zavatra rehetra napetrany. Fa raha fanahan-devoly manohatra ny zavatra petraky ny avondrindra. Izay nao azo ampitaina androany, mbola maro be zavatra tiana ampitaina fa izao no amezana azy, de nio ny tenanao de izao no mitady famarinana, tady avo ny famarinana. Fa raha vo tsy tonga ao amin'ny famarinana ianao nefa maty de overy any farimy rehetra avy sy ny solofary ianao. Isaky ny zoma sy ny sabotsy ny alahady no andehanany ty fandaharana ity, ny zoma amin'ny enora, ny sabotsy amin'ny enora, ny alahady amin'ny enora sy 30 minitra. Mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany. Ny anaram-biby ty izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny pokony enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araky ny hita ao amin'ny Genesisy 2:9. Fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny enora, ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alahady maraina amin'ny enora sy 30 minitra. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay.